ry amina manano amin'ny tompo dia mbola mampitomino amintsika rehetra trany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Azo lazaina fa miavaka loatra eto amin'ny tantaran'ny fiangonantsika eto amin'ny fitsikembakembeka ny avana ity androny ity. Miavaka satria ankalaza ny fetiny ray tahaka ny olona rehetra maneran-tany isika ary tonambavaka izany ray mpianakaviana rehetra izany. Fa ny faharoa ihany koa dia ity miavaka satria anangana amin'ny fomba am-piangonana, amin'ny fomba ofisialy amin'ny fomba am-piangonana isika dia ny sampana Dorcasy izany. Ry amana malala andeha ho raisitsika avokoa ro perikopatelo izay nivakina tamintsika tamin'ity an'ity dia ny salamo fahafito amby telopolo andiny faefatra amby telopolo ka hatramin'ny faefapolo, ny lioka toko faefatra andiny faefatra amby folo ka hatramin'ny faharoapolo, ary ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fafito ka hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany tapany voalohany izay napetraka tamintsika amin'ity an'ity. Ny fanontaniana ry amana dia izao: misy amintsika angamba mbola tsy mahatakatra tsara ny tena antony hananganana ny sampana aty anivon'ny fiangonana, ary loko marimarina kokoa tsy azo ifanomezantsiny izany fa na ao anatin'ny sampana Dorcasy aza dia mbola misy tsy mahafantatra tsara inona marina moa ny antony tena nanolora-tena any anatin'izany sampana tsirairay izany ry amana. Na eo aza nefa izany rehetrarehetra izany ry amana, dia ny zavatra tokony ho fantatsika dia ity: endriky ny fahanafan'Andriamanitra ny fiangonany, ny fijoroan'ny sampana iray ao aminy. Aveo endriky ny fahanafan'Andriamanitra ny fiangonany, ny fijoroan'ny sampana anankiray ao aminy. Satria nahoana ry amana? Satria omen'Andriamanitra sehatra isika hijory vavolombelona eran'izao tontolo izao, fa efa nafana isika ary indrindra efa nomena fahafahana atao amin'ny tompo, dia tsy maintsy mizara izany fahafahana izany koa ho an'ny hafa araka izany. Iavany malalo amin'ny tompo amin'ity an'ity rehefa nafan'Andriamanitra ianao dia reto misy mission ataoko amin'izay mihitsy, reto misy mission anankitelo izay iantson'Andriamanitra antsika mba ho tanterahantsika izarana amin'izany amin'ny hafa. Raisina amin'ny salamo fahafito amby telopolo andiny faefatra amby telopolo ka hatramin'ny faefapolo iaby izay nivakina tamintsika teo. Voalohany, ny mission ny sampana rehetra, ny mission nanao sampana Dorcasy, ny mission izay mipetraka amintsika rehetrarehetra kristiana tsirairay avy ka natsiaro fanafahan'ny tompo sy novojen'ny tompo isika dia izao: aoka isika ho mpanompo ny tompo amin'ny fahamarinana. Zay ihany, aoka isika hanompo ny tompo amin'ny fahamarinana. Ianareo Dorcasy, aoka hanompo ny tompo amin'ny fahamarinana ianareo. Isika ray mpianakaviana rehetra, aoka andeha hanompo ny tompo amin'ny fahamarinana isika, ary isika kristianina rehetra na iza na iza dia aoka hanompo ny tompo amin'ny fahamarinana isika. Ry amana malala ho any andiny fafito amby telopolo amin'izany salamo fafito amby telopolo izany amin'ny anaran'i Jesosy no makiko azy: dinio no maitsy ka jereo no marina fa misy farany ho an'ny olona tia fihavanana. Ohatrany sarosarotra ny anona azy ry amana, fa raha avadika kely no fomba filaza azy tia ny mpanao salamo rezana dia izao: izay miezaka manao ny marina eo amin'ny fiainana ka manao ny mahitsy ho an'ny hafa dia manam-piadanana izany olona izany amin'ny farany. Izany io no mpanao salamo meteza mba hanao ny fahamarinana mandrakariva ianao amin'ny fiainanao, meteza mba handala ny fahitsina ianao amin'ny fiainanao, fa ho hitanao fa ny fiadanana, ho hitanao fa ny fahasambarana araka an'Andriamanitra no omeny ianao ao anatiny izany rehetrarehetra izany. Ary dia mbola mafisy ity salamo fahafito amby telopolo ity ary araka namakitika azy teo: fa raha toy ianao ka miziriziro tsy manao ny marina amin'ny fanomponan'Andriamanitra, raha toy ianao ka miziriziro tsy manao ny fahitsiana amin'ny fanomponan'Andriamanitra, dia fandringanana sy ho fongorona mihitsy ny aminao ao anatin'izany rehetra izany. Ry amana malalo amin'ny tompo, tsarovy
fa ny fiainanao sy ny fanaovanao ny fahamarinana manomboka amin'ny fiainanao isambatan'olona tsirairay avy, manomboka amin'ny ao atokatraminao ao, manomboka amin'ny entiam-piangonana any amin'ireny sampana izay misy antsika tsirairay avy reny, izany mendriky ny fahafahana nomeny tompontsika. Nahafahana tao anatin'ny fahamarinana isika, noho izany tsy maintsy mijovo vavolombelona manao ny marina araka izany. Ry havana malala, sambatra isika fanomen'Andriamanitra fiangonana, sambatra isika fanomen'Andriamanitra fahamarinana. Mety eza ho sambatra fa nataon'Andriamanitra raim-pianakaviana ianao, mety eza ho sambatra fa nataon'Andriamanitra kristiana ianao, mpandray fanasany tompo, fitabatisa sy ny hafa rehetrarehetra. Mety eza ho sambatra sy anam-piadanana, satria natsoan'Andriamanitra ho any anatin'ireny sampan'ireny ianao. Ary isan'izany ny sampana Dorkasy izay erisaovansika n'Andriamanitra miteny ity, fa izao fahafahana nomen'Andriamanitra anao zany, ataovy amin'ny fahamarinana ny zavatra rehetra izay tanterahanao any anatin'izany rehetra izany. Hoy ny 5:30 sy ny 5:50 ry havana, fa ny famonjena ny marina dia avy amin'ny Jehova, fiarovana mafy ho azy amin'ny fahoriana izy, ary Jehova mamonjy azy sy manafaka azy. Eny manafaka azy amin'ny ratso-panahy izy ka mamonjy azy satria mialoka taminy izy. Tahaka izany mitantanan'ny tompontsika ry havana, izany mitantanan'ny tompontsika tongeto mivavaka tahaka an'izao. Tsy midika koa izany rehefa misy namantsika ka tsy tonga mivavaka, tsy izany, fa izany mbola hitantanan'ny tompo azy amin'izay misy azy rehetrarehetra any amin'izao fotoana izao. Ny fahamarinana ry havana dia tsotra eo anatrehan'Andriamanitra. Miantso anao Andriamanitra rehefa nanaiky ianao, tanterao hatramin'ny faran'izany. Ny fahamarinana rehefa nanaiky ao anatin'ny Dorkasy ianao, tanterao hatramin'ny faran'izany. Ijoroana vavolombelona izany, natsoan'Andriamanitra ao anatina sampana anankiray ianao, tanterao hatramin'ny faran'izany. Fa aza atao afo miloloha amolohany fotsiny ihany, kanefa dia adino rehefa avy. Ry havana malala, efa natsoan'Andriamanitra ianao mba hanana fahafahana iaina maha-kristianina anao, nomeny fiangonana, dia valio mandrakariva, ary hatreo mandrakariva, ezao mba ho tanteraka izany rehetrarehetra izay efa fahafahana nomen'Andriamanitra atsika izany. Ary tsara ho veto fa ny fiadanana dia midika fiarovan'Andriamanitra, arovan'Andriamanitra isika, tsy ho aringan'isika, tsy misy mahasakana antsika n'aiza n'aiza. Ary zany no tsy maintsy hijoroantsika vavolombelona araka izany. Ianareo andriambavilanitra atao anatin'ny sampana Dorkasy dia izao nitabidio, tsy hoe andeha ho azy akory ny asa, tsy mampatahotra nefa raha nilaza an'izany. Fa ny zavatra tiako tenenina, na misy aza ny sakatsakana sy ny olana madinika dia tsy arovy araka ity salamo ity, fa arovan'Andriamanitra ianareo rehefa manao asa fanontona. Ary zany tokony ho fantatsika izany, hitan'Andriamanitra ianao, fantatr'Andriamanitra izay andraikitra ny ekenao, fantatr'Andriamanitra tsika rehetra fa tsy ny sampana Dorkasy ihany, tsy ny raim-pianakaviana ihany, fantatr'Andriamanitra izay efa mbalan'olontsika tena teo anatrehany, arovany amin'ireny isika, ary fantany fomba fanatanterantsika n'izany fanontona izany. Fa raha ataontsika, raha ataony ao anatin'ny fahamarinana, ataony ao anatin'ny fahitsiny izany, dia tadideo fa arovan'Andriamanitra isika. Ry havana malala, fantatsika tsara fa mbola mila ny fahamarinan'Andriamanitra izao tontolo izao, naiza naiza, mila ny fahitsian'Andriamanitra izao tontolo izao, satria mbola voagejy ny lainga sy ny fitaka, mbola mifamora, mbola mifanaratsy, mbola mifanopa, mbola mifampifofi ny aina, mbola mifanenjika sy ny sisa sy ny sisa. Raha tsy hitanisa afa-tsy izay iainantsika isan'andro isika, naiza naiza misy atsika. Tsarovy fa ny fanaovantsika ny fahamarinana no tena zava-dehibe ao anatin'izany. Ho anareo Dorkasy, ho anareo sampana rehetra, ho anareo raim-pianakaviana rehetra, dia tadio fa antoka iainantsika ny fiadanana, ny fahaizanao mijoro vavolombelona ho amin'izany fahamarinana izany. Izany voalohany ry havana, averiko nay mandeha, aoka ny mpanompo rehetra, aoka ny raim-pianakaviana rehetra, aoka ny Dorkasy rehetra, ny mission voalohany eo amin'ny fiainana
dia izao men'Andriamanitra fahafahany ianao dia mandehana manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fahamarinana. Fandeha ho raisitsika ny faharoa miavaka ao amin'ny lioka toko fahaefatra 7:40 ka hatramin'ny 7:20. Mbola tena tao anatin'ny fahatamorany Jesosy eto raha milazany lioka azy. Mbola tena ao anatin'izay azo lazaina raha hoe tsy dia mbola hoe avara-pianarana raha ny maha-olombelona n'izay kanefa dia nianana daholo ny laranana fahasahina Jesosy rehefa niditra tonga tao Galilea ka niditra tao amin'ny sinagoga ary tsy malivavaka tahaka ny nataon'ny olona rehetra fa avy hatrany dia nandray ny soratra masina ka namaky izany ka nanatanteraka izany. Ry havako malala, nitorony filazantsara, nitorony teny soa eto Jesosy araka ty lioka toko fahaefatra 7:40 ka hatramin'ny 20. Ny misy ao faharoa dia izany: isika mpanompon'Andriamanitra rehetra, isika kristianina rehetra, isika ray mpianakaviana rehetra, ianareo sampana rehetra, ianareo Dorkasy, tsy hoe manao ny marina fotsiny ihany ianareo fa ny misy ao faharoa dia izao: aoka ho mpitory teny soa ho an'ny manana olana rehetra ianareo, aoka ho mpitory teny soa ho an'ny manana olana rehetra ianareo, aoka ho mpanambara ny vahaolana izay fanomen'Andriamanitra nanafahana antsika. Izany ny asa izay miandry antsika tsirairay avy araka izany. Mbola veriko indray ry havana, tsy aitraitra akory ny nanainganana ny sampana toy izao, tsy aitraitra akory ny fisiana sampana ty anatin'ny fiangonana, ary tsy aitraitra akory nahatonga antsika hanangana fiangonana izay antontsika n'Andriamanitra ty amin'ny toerany tony fa misy antony izany. Ny antony faharoa dia ty: izao sy ianao itory manana izany teny soa mahafary izany, satria misy manana olana ty, misy sahirana ty, misy manana fahasahiranana amin'ny endriny hafa mihitsy aty, ary ireny rehetrarehetra reny mila antsika fiangonana araka izany. Mpitory ny filazantsara raha tsy olona izany mission izany. Jesosy Kristy ry havako amin'ny lioka toko fahaefatra 7:40 dia manazava manao hoe: ny fanahin'i Jehovah nao tampoka satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy sy fampahiratana ny jana hanafaka izay nampahoriana. Dikan'izany mazava tsara ny mission amin'i Jesosy ohatra ny teteny izy: za afaka manana ny fanahin'i Jehovah Andriamanitra raiko aho, noho izany mila mitory ny filazantsara, satria misy malahelo eto amin'izao tontolo izao, misy mbola voafatotra eto amin'izao tontolo izao, misy mbola jano eto amin'izao tontolo izao, ary misy mbola matsiaro fa mitondra fahoriana eto amin'izao tontolo izao. Ry havana malala amin'ny tompo, ho anareo Dorkasy indrindra fa fototra ratsoratra masina misy nareo dia ny asan'ny Dorkasy raha Tabita izay niezaka nanampiny malahelo ny mpitondra tena sy ny kaboty sy ny ankizy. Tadidio zany, ary zany ny mission anareo, zany ny endriky ny fitoriana ny filazantsara tsy maintsy tanterahanareo. Tadidio fa mbola misy voafatotra Satana ny ananana misy antsika rehetrarehetra any, ary anareo sampana Dorkasy dia tsy sampana hoe miasa ato anatin'ny fiangonana fotsiny ihany, fa tadidio fa miasa ho an'ny fiarahamonina sy izao tontolo izao. Anisan'ny tombontsy men'Andriamanitra anareo ka netsony anareo izany rehetrarehetra izany. Tsaroa fa mbola misy olona jamba any, mbola misy nininana jambaina any, mbola misy nampahoriana any, mbola miandry antsika sampana sy ny Dorkasy rehetrarehetra. Ary antsika ngao ho anareo ray mpianakaviana, aoka tsy ho faly fotsiny tsika fa hoe tonga eto isika tsy hijery ny hafa, fa mbola misy ray mpianakaviana any ory, mbola misy ray mpianakaviana mampalahelo any, mbola misy ray mpianakaviana any izay tena mbola jambana ny mahajamba ny fiainany mihitsy ary nanajambaina amin'ny fiaina, ary mbola misy ray mpianakaviana any izay ory na mampahory tena na nampahoriana ho amin'ny hafa araka izany. Ry havana malala, samy ny marimarina kokoa mba dinio anie zany miavaka amin'izao ora fotoana izao. Mety misy ray mpianakaviana izy mitompopety fa ny manodidina azy mitondra fahoriana daholo, mba narabaina tahaka ny olona rehetra ihany izy tamin'ny maraina fa mitondra fahoriana daholo. Satria nahoana? Mety ho mamitampona sanatry ny vava, satria nahoana? Mety tratran'ny fahatoranana noho ny vokatry ny alikola loatra,
mety maratra sy ny sisa mety milady amin'ny sasany zany hoe fetiny ray izany rehetrarehetra zany mety sy niditra am-piangonana kory ary satria mety variana amin'ny zavatra fa teo amin'ny fiainana tsy mitsara kory raha teny zany fa mety manany antony rehetrarehetra kanefa tsarovy fa izany no ilainantsika ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo ao a andiny faharoa ambin'ny folo dia misy teny nataon'ny tompo tahaka an'izao izay mino ahy ny asa ataoko nataon'nykolo ary anao asa lehibe noho zany azy satria izao makany amin'ray dikan'izany ry amiko dia izao raha sampana mino an'Andriamanitra isika raha kristianina mino an'Andriamanitra isika dia ny asan'i Jesosy zay ninotsika maha-kristianina antsika laina nafaka antsika ny tsy maintsy ataontsika ary manao mihoatra lavitra noho izany ary isika satria makany amin'ray izy ry abana malala izany no mission faharoa izay natsony tompo atsika tsy maintsy miasa mitombo ny filazantsara isika satria tsarovy fa eto amin'izao tontolo izao dia mbola misy mody faly nefa voafitaka fa tena mampalahelo ary malahelo eo fiainana tsarovy fa misy zany eto amin'izao tontolo izao dia mbola misy mieritreritra fa afaka izy kanefa mbola voagenja sy voafatotra ary mbola managenja ny tenany tanteraka amin'ny asany satana eto amin'izao tontolo izao dia mbola misy miambo ho mahiratra sy miadana ny fiainana kanefa indrisy fa tena jamba sy mahalala nininona kory izy eo amin'izany fiainana zany izany rehetra zany dia miandry atsika avokoa araka ity mission faharoa ity ry amina malala ny mission fahatelo dia ndeo raisitsika eo amin'ny bokin'ny apokalypsy izay novakina tamintsika tamin'ity anio ity hoy isika tamin'ireo mission roa voalohany izay azosika rehefa nafan'Andriamanitra isika ka tsy maintsy mitory ny fahafahana ho an'ny hafa dia ataovy ampahamarinana ary jerova avolombelona fa marina isika eo anatrehan'ilay antso isika sy anaovantsika ny asantsika rehefa nafan'Andriamanitra ka tsy maintsy mitory ny fahafahana ho an'ny hafa dia handeha ataoko zava-dehibe ny fitoriana teny somahafaly ho an'izay manana olana sy ny sahirana rehetra fa ny fahatelo riavana teo zao araka ty apokalypsy ity aoka isika zay nafan'Andriamanitra rehetra na ny kristiany isambatan'olona ianareo sampana dorokasy itsika ray mpianakaviana dia izao aoka isika rehefa nafana tsy anatahotra rehefa manompo an'Andriamanitra aza mba matahotra rehefa manompo an'Andriamanitra ry ava mampamoro vitsika ry avana ny filazan'ny apokalypsy ny zavatra miaka ho an'izay mpanaradian'i Jesosy ary dia toatsarona sarotra mihitsy zany ary mampiemitra no mijery azy ary laharaina ao an-tsaina ny famakiana ny bokin'ny apokalypsy satria voambolana mampatahotra avokoa no ampiasaina ao anatin'izany kanefa ho fatatsika fa zavatra ray ihany dia efa mahasarona n'izany rehetrarehetra zany satria arovan'Andriamanitra mody arovan'Andriamanitra sika ray mpianakaviana rehetra rehefa mivavaka arovan'Andriamanitra sika kristianina rehetra rehefa matoky azy arovan'Andriamanitra nareo sampana dorokasy fa tadodio zany arovan'Andriamanitra ny sampana hafa rehetra eto nivony fiangonana fa tsy misy avelany andeha fotsiny amin'izao ito ny mpanompoka efa nivodiko sy mba ariko tsy teneniny fotsiny zany fa tanterahany amin'ny fiainanao amin'ny fiainako amin'ny fiainantsika eloany ary avana ny filaza azy manenjika ny olona izay mino an' Jesosy Kristy ny bokin'ny apokalypsy ny devoly ny drako ny satana anankiray amin'ireo fotsiny eny ry avana reo amin'jery farinetsika ianao vao mahita anankiray amin'ireo fotsiny dia efa mamororo ny sasany ary idina avy hatrany moa ny televizion na idina avy hatrany zany mampatahotra le izy kanefa ny eto dia asehoany tsara ao ny devoly ao ny drakona ao satana ary tsy vitan'izay voalaza fa ny devoly dia sady masika no tezitra manenjika ary miady dia mifofo miatsika zany voambolana rehetrarehetra zany voalaza tao ary tsy ny fanaraka kory izay mianaka ny lazana manodiny fotoana ny ankizy teo fa dia marina loatra ny fampianarana atao teo
ahoana moa nitiavanao ny fahavaninao anatin'izany rehetrarehetra zany kanefa hoy ny tompo tiavy reny fa tokony ianao zay nafa dia anafaka azy ko zay tikandriavo tsy natao ampy tokoly zany rehetrarehetra zandriavo na atao ampatahotra fa ny zavatra tokony hofantatsika dia izao aza manatahotra amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa raha misy tahotra tokony asehonao dia ny fahatahorana an'Andriamanitra aseho zay ihany fahatahorana an'Andriamanitra taneny tsara ny avako samy hafa ny hoe aza matahotra fa tsy midiko zany hoe aza tsy manaja ny hafa samy hafa zany rehetrarehetra zany tokony ho haitsika tsara araka izany ary tena magaga ny avako dia ity perikeo ty fa tamin'ny heritaona lasa tany nonomanina fa tsy nahafantatra koa ty perikeo ty hoe itokana ny vehivavy Dorkasy eto anivon'ny fiangonana isika dia miheny ao anatin'izany vehivavy no miady amin'ny Satana, vehivavy no miady amin'ny dravana, vehivavy no miady amin'ny devoly. Tena tsy hitanao nono zany zavatra rehetra zany ary eo amin'ny 5:17 azy dia fantatsika tsara fa tsy vitany hoe le vehivavy fotsiny no enjehany Satana sy ny dravana sy ny devoly fa dia akany zanany mihitsy azy no tediaviny amingana ao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa ho tsy mahitatsika mihitsy ao amin'izany 17 zany ao amin'ity apokalipsy ity no teny dia natahotra ny vehivavy dia nitoloky sy nitaraina ary nifona teo anoloan'ny dravana sy ny devoly ary Satana izy tsy misy zany diavako tsy misy zany ka tena tsy misy tokoa satria nahoana satria tao Andriamanitra niaro azy haitsika tsara zany diavako manahoana moa zany fondreny zany raha io zanany io kitikitianao manahoana moa zany fondreny zany raha ohatra ka ny zanany no misy miatra aminy zany akory tsy midika hoe mahafony ray tsy zay a fa afy zany fondreny zany ary efa voajanahary eo anatrehan'Andriamanitra zany kanefa na dia nikitiana azy amian'ny zanany na dia fofona ary any amin'ny zanany tsy nampihotrina azy zany satria fantany fa narovan'Andriamanitra izy ny avana malalo amin'ny tompo isika olonafaka tena mahajoro sy mahanohy ny asa fanamponana na inona seta sy fitsapana miatritsika izao nampaherezana atsika diavy ampaherezanareo sampana rehetra ampaherezanareo Dorkasy ampaherezana atsika kristianina isika ray mpianakaviana rehetra ao anatin'ny fanompona zay ataotsika tsarovy fa tsy mba vahaolana no mitsoka n'Andriamanitra rehefa mahita zavatsarotra ty anivon'ny fiangonana na ny anaty sampany reny na manompo an'Andriamanitra tsy vahaolana hoe za tsy hoaniko atotany sarotra izy so dia izy teny hoe za tsy hanao Dorkasy potany tsy tiako le izy za tsy hanao Dorkasy fa misy mahasosotrao anatin'izao sy ny sisa tady tio zany fa sampana najonon'Andriamanitra reny raha manao an'izany ianao dia tia teny hoe za tsy mila Dorkasy ataoko zava-dehibe zay ataon'ny olombelona fa tsy mba ataoko zava-dehibe zay najonon'Andriamanitra noho izany miala noho izany tsy mpatony ao noho izany tezitra sy ny sisa riava malalo am'loto tsy mahavita manavitra ny tenantsika isika fa tsarovy fa Andriamanitra reriano manafaka sy manampy atsika noho izany atreo ny sedra rehetra tsy anenivony sampany any feo fiainatsika atreo zany ary matokiny tompo fa izy mitantana anao ny zanako sy asa ny tanako adidiko zao samyreriariny tompo ary tsy mbola anaty zany tsy soratra fotsiny zany fa tena tian'Andriamanitra isika ao anatin'izany rehetrarehetra izany ity ampamaranana riavako dia izao mba hiangaviko manokany anareo ray mpianakaviana rehetra amin'ny mafetin'ny ray aneo dia aoka isika lehilahy ray mpianakaviana rehetra na iza mba hanampy ny vehivavy mba hanampy ny sampana Dorkasy amin'ny fijoroana zay fahasoavana nomeny tompo atsika tahaka an'izao
aoka isika tsy mpitsara, aoka isika tsy mpamendrofeno, aoka isika tsy mpanakinaka ilaza de hoaiza ndray ianao manao inona ndray ty ianao firy ray vohity teo androany sy sisa sy ny sisa tsia tsy anjarantsika zany fa raha mandeha izy ka milaza fanompon'Andriamanitra tena manompon'Andriamanitra mifaitsina kosa fa tsy hoe anao shopping akory ny ala oatra de hoe ivorany Dorcas tsy zay fa raha mandeha izy ka manao an'izany ny anjarantsika lehilahy ny anjarantsika ray mpianakaviana dia izao eny ary fa hivavaka ho alao aho mba havitanao zany atsaka ny sedavatra ry havana malala mission telo nomeny tompo antsika androany tsy ireo ihany fa ireo kosa no mafia azy dia izao rehefa noafan'Andriamanitra isika ataovy dia zava-dehibe ny fahamarinana ny fiainanao torio ny filazantsara ary indrindra indrindra aza manana tahona fa miaro amin'ny tompo amen.